Indrindra moa rehetra le nianjaran'le vato be teny am-pamarinana tamin'ny fanaovana prestation de serment. Ohatrany nasosorona teo fotsiny le olona de tsy hita zay nametrahana azy de ohatrany tany amin'ny fanadinoana tany de ohatrany tsy fantatra ny momba azy hatramin'izao. Nanaovana taki-mihenatra sy taki-maso fotsiny takan'le teneniko hoe fao-dranomaso daholo ny zavatra miainga miseho eto amin'ny tanàna e. Fa tsika no tsikôpy. Vao niainga mihitsy izy de pasitolaka satria izy hoany lo vato, dobila fotsiny azy izy fito an-tanana. Ianao vao tolaka satria sady izy no mipasoka noho izy makaloha de efa misy marika ny daomy de efa alainy fotsiny hoe ito le izy. Ianao tsy mahita akory satria efa pasitolaka koa le izy en même temps. Aveo ianao tazona doblienina hatramin'ny farany, tapona ny daomy, taraiky ianao. Zay le pasitolaka zany hoe ny pasitolaka de mitondra hatrany amin'ny fahantramin'ny vahoaka ary tena mahantra mihitsy le vahoaka ka miseho daholo ny signe rehetrarehetra amin'ny fahantrana. De eo le hoe voalohany, inona mba distraction-n'le vahoaka? Hoy le rangahy zay moaly hoe Orbaina, loza amin'ny andriana mampiady akoho fotsiny ne sisy. Very ny andriana ozy, loza amin'ny mampiady akoho fotsiny sisy. Ary marina zany, any amin'ny fampiadiana koa sisa nahitana ny andriana. Fa nataony vazivazy moa le izy fa tsy ny andriana rery no any akory e. Fa vazivazy no nanaovany azy. Fa inona mba distraction-n'le vahoaka? Tsy misy. Tsy misy. Ny fifandraisana sy ny firaisana ranofo amin'ny lahy sy ny vavy, sy ny lahy sy ny lahy, sy ny vavy sisany, no fahafinaretana sy fialamboliny malagasy. Mais encore. Tamin'ny andron'ny zao manko le zavatra mitranga amin'izao fotoana izao ary tena zava-doza. Tsy misy business ka ho azonao raha tsy mandalo amin'ny olona akaiky ny fitondrana. Averiko. Tsy misy business ka ho azonao ka mbola midepandra amin'ny fanjakana foana raha tsy mandalo amin'ny olona akaiky amin'ny fitondrana. Ary l'izy tsy vitan'ny hoe mandalo fotsiny fa ry zalahy mihitsy ny tonga any aminao manao raketa. Ny sasany moa de miandry fotsiny any amin'ny birao. De le ankiray miteny hoe mila mandalo amin'le ry aloha ianao vao miainga ny zavatra de le ry mamatotra ny anina dia pasitolaka daholo zany rehetrarehetra zany. Mila mandalo amin'ny DG aloha ianao, any amin'ny ministerany. Mila mandalo amin'ny conseiller ianao. Mila mandalo amin'ny vadin'ny madama ianao. Vadin'ny madama zany lasa maître absolu ny business mihitsy indrindra amin'ny fitsarana. Mila mandalo amin'ny zatsy, mila mandalo amin'ny zaroa. Resaka pasitolaka daholo io. Conséquence an'izay, tsisy olona mahavita business amin'izay loniny. Ary indrindra misy ihany koa le Covid, vao maika excuse tsara be an-dralahy. Ain-dralahy tsy ananina tsy manamboatra ny rova de samy mihinana daholo izy rehetra. Ain-dralahy tsy ananina tsy manamboatra ny palais stade municipal Mahamasina de samy mihinana daholo izy rehetra. Ain-dralahy manamboatra ny terrain synthétique any Ambatondrazaka de samy mihinana daholo izy rehetra. Le vahoaka malagasy ary ambadika ary taraiky daholo. Bus tsy avelan'ny-dralahy miasa fa ry zalahy daholo misirkule ary izy manana laissez-passer
ahafahany misirikila na ny alina na ny etoandro fa ianao daraiky ary ny tena problema raha marary koa ianao mbola daraiky. Tafiditra mandombaravara zany ny fahantrany eo. Io tsy hoe dans le cadre an'Antananarivo irery a, dans le cadre de tout Madagasikara. Ny kafe tsy misy mpividy satria tsisy fanin-drano. Ny jirofo miantona fotsiny, midina be ny vidiny. Ny vany sakan'an-dralahy ary stopen-dralahy amin'ny hoe eto ihany ny vidiny fa lasa ry zalahy no exportateur. Reto le olona akaiky ny fanjakana io teneniko io. De mamorona lalàna fotsiny dralahy am'izao fotoan'izao hoe tsy azo enjehana hono izy rapitso. Ny maheritreretiny tsy tsisy anaiky an'izany fa ny lanitra azo enjehana rapitso. Gaelahy de amorona institution fotsiny tapika eo. Tsy misy an'izany le tia, tsy maintsy enjehana. Tahanao amin'io tetateta manodikodina eo, tsy maintsy enjehana lahy. Taty zay tsy maintsy enjehana. Namorona lalàna fa 100 eo ary. Tsy maintsy. De voatolaka le vahoaka de mahantra le vahoaka. Manjary tsy mandeha intsony ny tsenan'dralahy eny Tsaralalàna. Misy mihinana de mitsoka tonga de eto ara tongotro 100 mètres. Menina le tompon'entana hoe nohaniny aho fa tsy menina ny saosy. Tsy raina roa zany. De izy any lasibatra. Taloha mba misy vola bôjibôjy kely ny mivarotra mibata kafe, mibata gony, manivana kafe, manao triage na jirofo. Zao tsisy intsony zany any ambanivohitra. Mandeha manamaina mangahazo. De amidy amin'ny kilao lafolafo kokoa noho n'izy lena iny. Tsisy zany satria nandalo teo ny dahalo. Ny omby any atsimo, taona nanana manjatony. Fahity tanteraka. Tena fahity, tsy volana, tsy sorana. Kanefa ry zalahy, tsy mahavita mandatsakorana fa leo zany zesy tamin'ny parady amin'ny blingy, misavoka saranga, manamboatra ny rovan'olona. Zay ny tompony niara tsy taitra akory hoe mbola tsy mainka amin'io zay e. Fa izy minetaneta, dedadedraka, manamboatra ny zavatry ny olona. Et en plus tsy mifanaraka amin'ny zavatra tokony ho izy, fa vao mainka mibatardize an'le zavatra atao. De mahantra le vahoaka tsy mahavidy etam-barotra araky ny nofo intsony. Tsy mahavidy etam-barotra ilain'ny nofo amin'ny sisy fifandraisan'ny nofo intsony. Tsy afeniny zany. Tsy afeniny zany e. Maro ny lehilahy mividy an'io. Maro. Firy mampiasa mpanjakana mandaingy. Na ireo mpanao politika ireo mbola mivory politika. Fa rehefa tena ataony kajy, ka raha mandehandeha tapika eny Antaninarenina eny ny fianakaviany, endry zalahy. Mifanjohy, mifanetana. Reny indray manko le karazan'le misy vola foana satria mahay milomano amin'ny politika. Ao koa ny vehivavy mitady mpividy ihany koa. De voatery mampidina amin'ny vidin'entana. Satria vitsy mitady, mihena ny sandan'ny pouvoir d'achat ozy ny fitenenana. Ka ny sasany lasa tsisy tapika eo
lefa zatra amin'ny tsy tipaka aloha zay vao mody de tavela raikitra ao an-trano de zazakely fito taona ve reto de tsisy manao analizy tsika menakavy fa lasa tonga de mamely daoly ary mipetaka daoly conséquence amin'ny fahantrano zany tompoko tsy manala ny fahadisoany ngarainy aiza ve de le androany zany de vehivavy any nanolana an'le zazakely rovodrovotra mihitsy zay tsy ho rovotra de fa Sodoma sy Gomora zany vao tamin'ny 27 sy 20 tsy nisy an'izany fa tapitapika 27 sy 20 20 sy 20 tonga de niazakazaka l'izy zany hoe le fitondrany Andry Rajoelina ve zany de rehefa i Andry Rajoelina no mitondra de tous les malheurs nous arrivent. Tous les malheurs nous arrivent. Pourquoi? Parce que on a affaire à un nul qui n'arrive à rien prévoir, qui n'arrive à rien à organiser. Rien, nul, zéro. De le société malagasy mihitsy no lasa makany amin'ny ole ramatoa zay hoe du mal en pis ozy izy zany hoe nakany amin'ny ratsy niala tamin'ny ino ty teo meratsy mepotika ozy ary tena potika rehefa mandaly Andry Rajoelina de tonga any kere 2009 de zao ndray izy io potra ndray misy aretina vaovao ndray mifanolana ndray fanolanany atao hoe pédophilie ity zany miteneniko aolana fotsiny hoe le zanak'olona satria le rangahy efa zatra mividy amin'ny vola kely hoe 3 arivo 4 arivo izy de efa mahazo mihinana kely aloha alohan'ny nodino vidy amin'ny sisiny mba tsy hanapitehana any ao an-trano fa tsy tana tsony satria tsisy saosy de lasa mivily le fakapanahy misy an'izao amin'ny lalàna raha ohatra ianao zany mi-exposer olona amin'ny fakapanahy ohatra tena apetraka eo ambony birao anao mihitsy le vola 50 millions le olona nefa mahatra fadira novana niodina kely ianao nitsengoany 1 million le 50 millions ianao ny faute raha mahay ny avocat-nao de ianao ny faute le raha mahay ny avocat-n'le olona miaro an'le nangalatra 1 million de le nametraka an'le vola n'le faute satria fantatra izao fa le olona il est dans le besoin tsy manam-bola izy matoa tonga teo amin'ny biraonao de nasianao 50 millions teo ambony birao de nitsengoany ny 1 million tovitovy amin'izay ty toute proportion gardée tadio zay tiako zay toute proportion gardée midika zavatra maro zay amin'ny lalàna tsy manala ny fahadisoan'le mpanolana zay no natonga anahy nitondra amin'le izy amin'ny sehatra ambony kokoa hoe ny mpanolana atao amin'ny fanjakana ny indray de bizina sy saosy ny mpanolana aty amin'ny vahoaka de vitsivitsy io zany raha iampaharivon'ny vahoaka no manao an'izany fa lasa phénomène le izy conséquence amin'ny fahantrano zany na ino satria raha ohatra taloha raha tsy eritreritra an'izany ary raha lehilahy raha tsy eritreritra an'izany dadabe raha tsy eritreritra an'izany dada alohan'ny hidiny dada de mba mitifitra kely kosany kely izy ambily be na jama 2-3 miaraka amin'ny akamany eo mamely kely grillade akoho satria izy manana mihoatra eo amin'ny 2 arivo eo any am-paosiny zao izy tsisy nanerera izy manana 2 arivo mihoatra io de tsy voatery mieritreritra n'le
filahiana zay ampidirina any amin'ny fivaviana, fa rehefa mahazo an'le kosana izy de milamindamina izy. De ao moa ny sasany rehefa somary lehibebe de efa raha matoky hoe efa tsy azo kitihana intsony fa toy ny tafondro ny paoziny, taka ny barika, dia manita-tsaina ry zalahy, manita-tsaina ry zalahy, lasa izy mitady tanora, tapitapoka tsisy ny saosy, efa zatra mihinana tanora. Aiza izy ny andeha? Le fito taona, le 8 taona ohatrano nindrovitra. Le mpiasa-panampy 12, le ankizy-panampy 12, 13 taona ao ohatrano nipotiky. Fa vaizany tsy nanana an'le rangahy io vola, le système am'le politika tokoa. Le politika an'le olona tsy manininona ry amin'ny tampony, olona nanam-bola 2 arivo 3 arivo mihoatra isan'andro any am-paosiny, efa vola be manko zany amin'ny malagasy any ambanivohitra. Tapitapoka tsisy, voatery mitsoaka amin'ny mpanofa-trano vao maraina, araky ny teniko, tompo-trano vao maraina, de amin'ny 9 alina vao mody. Raha d'habitude dada miditry ny trano, bonibonina, hoy ny fitenenana. Bonibonina indray dady zany a, naka kely ahy, naka kely ahy. Bonibonina indray dady zany a, naka kely ahy. Iny miaraka am'le sachet kely sambosa na cochon de lait de entina am'le ankizy ao an-trano, entina amin'ny madama sy ny ankizy. Satria dada rehefa bonibonina de manao an'izay, ho an'ny dada pozitiva zany. Na de any ambadika any ary izy mitsitipaka hoy ny fitenenana. Tapitapoka eo izy. Zany hoe misy conséquence daholo e. Tsy voatery any amin'le mpandrovitra mpanolana zaza ihany, fa tao anatin'ny confinement sy ny tsy fandehanany business ny tombony isan'ny zaza teraka. Zany hoe io zany ny tena miasa, io zany ny usine tena miasa ao anatin'ny firenena mahantra taka amin'ny Madagasikara. Io ny industrie mandeha indrindra, de mifiraisan'ny lahy sy ny vavy. Mazava ho azy fa tsy ampy lehilahy mazotozoto sy titian'io ny ray isan'andro. Tsaingoka izy any ambadika any, kanjo le tsaingoka tsisy tsony, tsisy ny saosika. Ny olona koa nga tsy angohanao fotsiny am'izao, tsy maintsy ampirevenina limonady izy, na mena coca izy. Ao moa ny vehivavy efa misotro labiera na mitifitra martini, na mitifitra Belezy, Amarula, ka zany vita moramora. Asio poisson grillé izy ary amin'ny 67 arivo. Raha hijery sy hitazana anao, ohatra fotsiny zao ny polisy aiza ny misy azy, ka tianao hita miaraka amin'ny vehivavy maromaro izy de ny amin'ny 67. Oui, misy koa andreo tapitapoka eo tsisy le izy. Tsy afaka mivoaka tapoka anao de inona? Lasa mitombo, isan'ny zanaky nisan'ny vehivavy vadina polisy miteraka. Aoarahan'ny polisy vavy efa tsy tokony handeha tsony, efa tsy mieritreritra an'izany, nisy ndraiky efa de ataony e. Ataony mandreraka mihitsy ty confinement ty. Ka mandreraka le confinement satria na le film jerena am'le télé devant ny trano devant eo ara, tapaka ny jiro, délestage. Dinona sisa ny zavatra mitranga, eo re raha matoa de mba meo e. Eo re dada fa mila. Adulte tsika am'resaka eto, adulte tsika am'resaka eto. De raha maty vady ianao, tonga ho azy ny fakapanahan'le rangahy, petafany. Efa tsy te halala tsony. Ho an'izay mahay maîtriser tena angamba de amin'ny rindrina izy io no ataony.
nalany mihitsy ny savony ao an-trano, mividy foana isa-maraina. Fahantrahana daholo zany tompoko, ary vatary fa misy tompona andraikitra ny amin'izany. Misy tompona andraikitra ny amin'izany. Fa tsisy olona de hoe tsisy saina, fa tereniny tsy fananana, fa misy koa aloha ny tsisy saina matoa tonga amin'izao le firenena. Mainga amin'ny olona mitondra tsisy saina de tonga amin'le reto tsisy saina koa de fanenao daholo samy tsisy saina, de Sodoma sy Gomora ny efa rano. Elako tsiny re olona fa zay le constat ifonako amintsika menakavy, fa zay le constat. Ka raha ohatra tsy zakanareo de adonay amin'ny rindrina ny lohanareo fa zay no izy. Misy mampahantra le vahoaka de mandeha makany amin'ny fisainam-boto ny vitsivitsy, tsy mazaka. Ao ny tsy mazaka fahantrana. Efa nenjehan'ny vahoaka le bandy le tany Manakara sa iny izy teo, ao voahidy tao anatin'le efitra le dala vao tonga an-tsaina hoe fa ino ny tiana ataoko, fa fahambaraka. Nananto tena izy, ka fa fahambaraka tokoko. Nananto tena izy, fa tora ny tendany de namono tena izy, naleo no namono tena. Ohatran'izany zany le conséquence, le irresponsabilité an'ireto mpitondra antsika reto sy reto mpanao politika antsika reto. Satria na mpitondra na le mpanao politika de samy mitaotsy taitra. Ny mpanao politika mitondra moa de mihazakazaka any amin'izay mahampanan-karena azy, mamaky azy, satria hoe raha voaraikitra ny rombeto tsy maintsy beton armé ny saosy mialeto, fa raha tsy zany vita any an-tafy any. Satria raha Rafleury miaraka amin'ny ekipa ny tonga eo, rofiny daholo ny fananana rehetra, mena amin'ny fanjakana, ary tena marina zany. Mihazakazaka be ry lerony. Nationalisena ka. Tonga de nationalisena, ary tonga de miaraka amin'ny inaliabilité imprescriptible. Sisy cause bobaka. Fa ahoana mihitsy alahy. Hanao mariazy ary lahy mbola aty amiko mindrana tomobile. Hanaovana amin'ny mariazy lahy. Tapitapika eo lahy elahy metra voalohany amin'izany atao hoe fananana ao Madagasikara, oleroa. Misy ankety mandeha goavana be zany. Mandeha bus lahy eriana ny sano, andeha hianatra ao amin'ny Rasalama. Représentant commercial ny asany lahy tao amin'ny Rabonard John. Satria nisy an'le fonds subsaharien de tapitapika lahy metra ao tanàna. Oleroa tsy misy ankety zany. Misy ankety zany. Satria lahy nandalo tao hainy lahy nanabosibosy amin'ny professeur. De lahy ny importateur ana siramamy de potika tanteraka. Le sirama criminel zany rangatia. Acte criminel zany. Normal mihitsy raha mandeha mikrosifahana any amin'ny fahantrana le vahoaka, satria misy olona tsy mety voky ary tena tendan-kanina be ao anatin'le firenena. Efa mieritreritra ny olona hoe hanaovana barazy ty, anondrahana 1450 hectares. Ça fait quand même 6 hectares. Raha ohatra ny 6 tonnes l'hectare zany efa 6000 attendez, efa presque 10 000 tonnes. Ce qui n'est pas négligeable. Crime zany. C'est un acte criminel. Saotranao député, raha tsy vahiny, tsika roa lahy aloha tsy mifankahazo satria ianao mapara, za tsy miady amin'ny piesiko mihitsy le mapara, fa raha ny fihetsika ho hitako androany iny de tena misaotra anao tanteraka. Ilaina koa ny fair play amin'ny politika. Tsy rehefa tsy mitovy hevitra aminao
de tena hoe firafisana no atao. Tiany le izy le roa. Mahafinaritra le fihetsika ataonao miaraka amin'ny vahoaka, ianao mihitsy ara mampidina an'le vahoaka eny an-dalambe. Mahafinaritra zany io, toy izy fa tsara. Mety afaka hiresaka ihany tsika rapitso. Teo aloha tsy miresaka mihitsy tsika. Conséquence amin'ny fahatrary zany rehetrarehetra zany tompoko anao. Menatsiny ve le vahoaka malagasy? Oui, menatsiny izy. Manana une part de responsabilité ihany koa izy. Na ilay ranamana nandray andraikitra, tsy nandray andraikitra fa nanao an'le akta. Zava-jazakely tsara tarehy mafatifaty, rozirozy kely iny, mpitehan-draka fotsiny. Olona efa 20 taona, zazakely vao 12 taona. Araky 12 taona izy teo. Potika mihitsy le zavatra le zazakely. Iny aloha tompon'andraikitra voalohany iny. Faharoa manko e. Après mpitondra fanjakana. Fahatelo le vahoaka mangina mitaza-potsiny am'le zavatra tsy mety le ataon'le mpitondra fanjakana. Tompon'andraikitra koa. Satria rehefa tsy miteny ianao de aminy de hoe mety satria tsy maintsy misy an'ireto le imbécile le mitehaka foana. Les moutons de Panurge. Ka na mandefa rivotra ary ny filoham-pirenena de lavaina fa Christian Dior zany. Dior Sport zany na Angel hozy zalahy. Zay le izy. Tompon'andraikitra na ianao tsy miteny io. Na izaho miteny ity koa tompon'andraikitra satria matoa tsy mandeha any amin'le tena hoe tokony ho lalan'le vahoaka. Mbola tsy mi-convaincre an'le vahoaka zany. Anjarako no mitady par tous les moyens ahoana no ahafahako mi-convaincre anareo. C'est mon rôle, c'est mon job. Fa ianao mihaino io, ianao mangina tsy miteny io, mieritreritra ianao fa tsy tompona. Tsisy idirako zany. Tena misy idiranao. Ary azagaga raha efa vitan'ny olona ny zanakao rehefa avy eo, zay ianao vao tonga saina hoe nina mitady kiraro koa.
Misy raha naman'izay rehefa mifankahita tamiko tena hoe vatana, dia hoy izy mantsy anahy hoe izaho hozy izy mba te hihena anao fa ajanony ilay hira. Dia hoy aho mantsy azy hoe aleoko ianao tena tsy miheno aho satria ny asa natao ankira vita tsy natao. Tsy azonay tsaina mihitsy hoe maromaro anie ny olona mangataka hira. Aho ary ny artista mandefa ny album mihitsy hoe alefaso mba alefaso ny hiranay an. Tsy trapan'izany. Azonareo hoenotsika ity ataontsika Savaranon'andro introduction amin'ny resaka ny filoham-pirenena sy ny vahoakany. Ity éditorial ity zany an. Miala tsiny fa miteny vahiny no anaovan'ny Tia Ranabavy azy, lazaiko aminareo ny anarany ny farany an. Fa dia samy mihaino tsika satria tena tsy hafenoko anareo fa raha ny alina zao dia tsy nahita tory ahako raha tsy efa tamin'ny maraina tamin'ny 5 sasany mandeha ny réveillako amin'ny 5:30 teny aho hoe maty rihana izay. Satria tena miasa be any saika amin'ny Desambra vao mandeha ilay entana miala aty, dia Janvier zany vao mety tonga ny Madagasikara. Mba courage kely aho teo naheno ny hoe BNGRC andefa 90 tonnes izao. Fa rehefa nieritseritra dia qu'est-ce que ça peut faire 90 tonnes? C'est rien, c'est pas beaucoup. Zany ve ilay intervention an'ilay fanjakana? Tsy indray mandeha na indroy eto miteny hoe mandatsaha orana. Dia lasa saina aho tao anatin'ny eritseritra tao hoe ngamba mahatonga an-dralahy tsy mandatsakorana amin'ny Adva, ilay avion mpandatsakorana, dia quitte à sacrifier les malgaches, des milliers de population, dia tsisy fandatsahan'orana ao anatin'ny 7 volana. Tena mahalasa saina, quitte à faire venir, quitte à faire un contrat avec une société réunionnaise ou mauricienne. Ils font l'opération 2 fois.
C'est vraiment, vraiment inconcevable la année. Encore une fois, mbola miteny hoe tsy priorité zany rovo zany tompoko anao en facin'izany urgence zany. Tsy priorité zany stade Mahamasina zany. En facin'izany urgence zany, les 75 millions d'investissement natao tao Mahamasina nanaovana investissement pérenne, durable, sustainable development, développement durable. Misy teknisianina amin'izany. Raha tsy manana nareo mba mety tokony azonareo atsony madama. Raha tsy manana nareo atsoa izy. Tsy mahamenatra zany amin'ny resaka développement durable. Izay zavatra atao tip top. Oera tsy maintsy mandeha. Blink. Asa nga ampinana atonga sakafo eny ambilian'ireto le mahantra sy kere any Tuliary, ireto lustre. Pakoti. Ao amin'ny palais, tsy ao amin'ny palais fa ao amin'ny rovo. Raha tsy ne tena tsy priorité mihitsy zany. Fa te hidedadedaka fotsiny nareo hoe za navita an'izao, olety e. Ny zavatra ilain'ny vahoaka dia micontribuer makany amin'ny développement. Point barre. Fa tsy mahita maso hoe io navita stade lery. Stade 7 jours, une journée sur 7 raha misy match ao ny feno. Raha misy fagnombolena carotte gavana sous serre sy haricot vert, tsaramaso, vary sous serre de qualité any Tuliary pour la somme d'investissement de 75 millions de dollars, zavatra ngeda be ne zany tangaty e. Fa tsy manana sens de valeur le olona, tsy manana vision, fa nikapa ihany. Tolaka, pasy tolaka. Bonjour, salam. Je suis Talke Julie, présidente de l'association socioculturelle Chouakantou Malagache Escaï. Je me trouve actuellement à Embauchard Sud. En Embauchard Sud, il y a 18 communes et sans exception, ces 18 communes sont Kéré. Avec mon association, aidée par les bénévoles ici à Embauchard Sud, on sillonne des villages pour distribuer un peu de vivres. Nous sommes aidés par des amis, des associations, des anonymes. Et avec l'argent récolté, on achète des vivres et on distribue directement dans les villages. Aujourd'hui, quelqu'un est venu nous voir pour nous signaler qu'à Vouy-Bachir, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas eu à manger depuis des jours. Et donc, nous sommes partis directement là-bas apporter un petit peu de vivres. En revenant de Vouy-Bachir, j'ai essayé de publier un petit vidéo me montrant distribuer des biscuits à des petits-enfants. Tout de suite après, j'ai été bloquée par Facebook parce que des personnes indignées peut-être parce que je montre signalent les photos ou les vidéos. C'est pas la première fois, c'est la 5e fois. Parce que la première fois, j'ai été bloquée 1 jour, puis 3 jours, puis 7 jours et encore 3 jours. Et aujourd'hui, je suis bloquée pour 30 jours. Certaines de mes photos dérangent certaines personnes. Et pourtant, ce ne sont pas des Photoshop, ce sont la réalité. Je ne montre que la réalité. Je ne sais pas pourquoi
que ces photos dérangent. Mais moi, j'ai envie de dire autre chose. Pourquoi il y a les kérés? Le kéré n'est pas arrivé du jour au lendemain comme ça. C'était prévisible parce que ça fait presque un an, 9 mois, 10 mois, un an, ça dépend la région, que la pluie ne tombe pas. Et donc, le kéré, c'était prévisible. Et tout le monde est kéré, sans exception. Parce que la population vit avec le récolte. Et donc, le nombre de la population égale le nombre des kérés. Alors, je ne comprends pas pourquoi on passe encore le temps de faire le recensement. C'est quoi la logique là-dedans? Recenser pour quoi faire? On mesure les gens pour voir s'ils sont kérés ou pas. À moins que vous avez laissé des tonnes de vivres chez ces gens-là et que vous disiez oui, mais on a laissé à manger. Comment voulez-vous que ces gens ne sont pas affamés? Et vous osez encore mesurer avant de donner quoi que ce soit. Si chacun faisait son boulot correctement, il n'y aurait pas eu des morts. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs morts. Et je dénonce ça d'ailleurs. Il y a un organisme qui distribue des vivres ici. Mais on distribue par compte-gouttes parce qu'on doit encore faire recenser. Mais vous avez fait quoi depuis 9 mois? Vous avez fait quoi? Et aujourd'hui que les gens meurent, vous mesurez encore, vous recensez? Qui est kéré, qui ne l'est pas? Tout le monde est kéré. Il n'y a pas eu de récolte. 9 mois sans pluie. Comment voulez-vous que les gens survivent? Et quand moi je dis la vérité, on me dénonce. On essaie de me bloquer. Je ne suis pas votre Faraval. Le Faraval, comment? C'est le Kéri. Faisons en sorte que ces gens, il n'y aura plus de morts. Il y a déjà eu assez de morts. Alors faisons en sorte qu'il n'y ait plus, que c'est fini. Distribuez ces vivres-là qui sont bloqués dans des hangars. Ne le bloquez pas, s'il vous plaît. Soyons logiques. Nous, quand on nous demande d'aller dans les villages, quand les gens viennent nous voir, on apporte directement et on donne à tout le monde. On ne demande pas qui de vous n'est pas kéré. Parce qu'on sait que tout le monde est kéré. Rien qu'à les voir, ça se voit à l'œil nu. Alors, s'il vous plaît, faites votre boulot. Merci. Ça, qu'est-ce que vous avez fait au juste depuis 9 mois? Si tout le monde faisait son boulot aussi, il n'y aurait pas de query. Ça résume le mandat de André. Bilan à mi-parcours. Mais il s'en fout. Il s'en fout. Samy nahita daholo androany. Na sakafona gadra raha tompoko. Na tamin'ny andron'ny esclavage raha. Tena tsy atao an'ireny hoe araraka amin'ny tany eo ilay mangazo an'ilay olona. Dia raisy raha te hihinana ianao. Tena hopareny reny. Tena marina. Tena le dignité le tena hoe le tena maha olona le malagasy mihitsy no voaletika ny ambanin'ny tany ary tena hitsahana ao an-tampon-dohany mihitsy. Fangara mahantra le malagasy dia atao an'izany e. Marary ny fonao mijery an'izy retim-piray tapoham, retim-piray tanindrazana amiko, mbola izao ve le niveau dia tsisy mirevolta ve? Fa nakaiza ny olobe avy any atsimo e. Fa inona nataonareo ary marantony mangina fotsiny nareo miletika aty andafy aty nisy ratsy nataoko nga e. Firinareo ny olobe ao atsimo ao. Mangina tsisy miteny daholo.
Mialatsiny a, tena zazavavy tena hoe artiste en rôle talike gel. Elle est là-bas, elle prend le risque. Hoe tia indray de tsy rarahako fa ny vahoaka ny ataoko. De zany izy efa tratran'ny pression zany. Fa nareo misy lehilahy firy. Ry Lainiriko, ry Maharanty, ry izy izy teo, maromaro nareo eo. Mianahana tony-giana daholo fotsiny. Lozana lasa ry latimera lasa mandoka fanjakana reno ataony. Mialatsiny e. Je suis là pour secouer la montagne. Ceux qui se taisent et qui deviennent complices par leur silence. Satria ve tsy zanako ny voany reny. De manginonareo. Tsy miteninareo. On se plaît à se cacher derrière une posture hoe matahotra zay. Matahotra nareo ko manao politika e. Rehefa andeha hangataka seza minetaneta mihitsy mandefa CV à gauche à droite. Manao antikajy rehetra ty. De boekely io. Manao pataloha izy, bande de commandement, tsy fantany akory hoe ty bande de commandement ataoko amin'ny pataloha ty ne, bande de commandement ana sous-officier. Nareo zany manandro azy, olona ohatran'izany no mahavita manambaka antsika menakavy. Officier supérieur de réserve zany tonga de hoe satria izy filoha ambonin'ny tafika fa tsy hoe de réserve akory. Dika zany simple bandy no tokony amin'ny patalohany. Ça ne le dérange pas. Satria te higeste izy nefa tsy fantany. Teo académicien zany izy. De simple bandy le am'le pataloha. Jereo tsara iny. Tsy rôle ny talike gel no manao ny zavatra io fa tsisy manao tsika menakavy. De maka risque le ramatoa. Motera mandoha vola avy any am-paosiny. Andoavana ny camion amin'ny miaramila miescorter azy. Satria ny an-dalana koa izy mbola vitan'ny dralamy manafika azy satria nona le vahoaka. On se complaît dans le silence. Atononiko ny anaranareo fa je suis désolé. Efa impiry amin'ny teny eto raha miaina eto anao de mireazira anao amin'ny zavatra tokony ataonao any amin'ny firenena. Fa tsy rehefa miaino avy miaino ahy ianao de vitany tolona. C'est du n'importe quoi. Réagissez. Même sans passer par les cams. Misy urgence amin'ny Madagasikara. Any amin'ny faritra atsimo. Lasa Ravalomanana ny orinasany any Nosy be. Ny mamaky azy. De voasakanao Nosy be izy. De zany lasa lahuniny. De mitetehaka daholo le team. Milay tena sakanana le filoham-pirenena. Ny urgence any amin'ny sud atokoko. Raha te eritseritra anao azon'ny sud aoriana amin'ny politika ze eritreretinao. Apio ireo vahoaka any atsimo ireo. Tsisy anakana anao any. Raha mitondra vary santaonina anao, mitondra projet famokarana anao. Hoe andaontsika hanajary tany. Andaontsika handatsakorana. Fa rehefa mangididy izy de mitsoka miataka daholo le mpanao politika rehetra de lasa le société civile le malala tanana amin'ny manao. Avy amin'ny malala tanana daholo ne zany 90 tonnes avy amin'ny BNGRC zany e. Tsisy mpanao politika eo amin'izany vitsivitsy. Mialatsiny e. Misy olobe le tanàna. Tsy niteraka amin'ny faritra atsimo.
dia tsisy miteny, tsisy mitabataba. Sasan'izany niasa tany amin'ny ambasady avy any Allemagne tany. On se complaît à exposer ses jaguars, ses belles voitures dans sa cour. On se complaît à intervenir, à faire la morale sur Facebook. Mais non. Avoir une table garnie d'huîtres et d'alcool luxueux. Mais aller voir son peuple. Ormikosa aloha sa femme, mais tsy tononoko satria akamo izy. Kamo namany le ry, kanefa na izany jany tsy maintsy tenenina. Tsy vadinao raika le roa mahavita ny raha io ampio izy. Raha mihinana huître anao tadio fa misy nona ary ambavolo ary. Ampio vahoaka. Dana manao volo karoty, volo tsy haiko ovy, tsy haiko aby. Efa tsy anao le fanjakana mbola vitandralahy ao anaty Facebook iny mandoka an'le fanjakana. Any andro rajelona kosa ngano tena nahavita. Orosy mba fantatra lahy ve ny zavatra manjo an'le vahoaka any atsimo e. Satria lahy afaka misotro jony tsara, afaka mandeha réception malany hibokiboka tsara mihitsy ny kibony lahy. Miada ny lahy rabola ao Antananarivo dia tsy fantatra lahy mahazo ny vahoaka noho ny ataon'le filoham-pireneny lahy. Parce que je n'aspire pas à avoir vos voix. Voilà pourquoi petafaka daholo nareo menakavy satria tsy mandray ny andraikitrareo, tsy mandray ny adidinareo. Mieritreritra eo zao hoe comment je vais sensibiliser les gens qui sont avec moi. Ils sont trop chargés. Migadra ny atsy anaterana vola. Azo ny taniny atsy alain'ny olona any angalana avoka. Mihetsika nambotry manjaka angalana avoka marina fa saotra zareo nanao gratuit. Saotra betsaka. Ianao manao an'izany mbola tratran'ny intimidation. Saky nisy nanafika indray ny olona miaraka mitolona aminao amin'ny fanampiana ny vahoaka. Voilà pourquoi je dis tena bravo madame Taliquet. Taliquet moa izy teo fa sao dia écorché-ko le anaran'le olona. Ialako tsiny. Oui, Taliquet. Bravo. J'apprécie votre courage. Tena marina. Et le président et son peuple. Vao miala kely eo amin'le blink izy dia mandala amin'ny fako zao Antananarivo. Tena nafinaritra ahako. Le nataon'le ministry ny polisy. Le niala vao anaty tomobily izy dia lasa izy nanenjika mpangalatra dia azo n'le mpangalatra. I ministry ny polisy iny manko bandikely proactif be iny. Mahafinaritra iny. Je le connais personnellement. J'ai du respect pour ce ministre-là. Fa na izany hoe raha manararoatra manao tsy mety ohatr'izany. Sao sanatria. Rehefa miaraka mivandana manko dia vandana, rehefa miaraka mikary dia kary. Ataovy tsara ny asa. Andalovan'ny Andry Rajoelina le fako n'Antananarivo. Tsy mijanona ny Andry Rajoelina. Hoe aiza mera ahoana reto fako reto. Andalovany fotsiny. Il ne se sent même pas concerné. Comment voulez-vous les facs d'Antananarivo, ils ne voient même pas quand ils passent. Comment ils peuvent voir les pauvres, les affamés de Tuléar et d'Ambassade. Aza menasarza be loatra le filoham-pirenena. Efa fantatsika menakavy fa tsy saina izy. Tsy ampy ny background, tsy ampy ny coco, tsy ampy ny matière grise. Aza menasarza be. Atsika voatonona tena ianaran'izay tsy tokony tononona.
Firy ministra avy any atsimo. Ry Jean Bruno. Latsiny a, marina fa tena manana programa ny orinasa ao amin'izany esan'ny Jean Bruno zany fa il est temps rangaty de dire les choses telles qu'elles soient. Zany ne mahatonga ny firenena io tsy mandeha am'izay loany e, satria ny olona sa vitsy amin'ny filazana amin'ny fahamarinana. Ny olona foroba le mandokandoka fanjakana dia ny teny anareo koa fa vitsy, fa le vahoaka mangina ny tena maro. Dia normal tsika raha miara-mikatso daholo ny fika. Zao anao zao de maheno hoe misy filoham-pirenena de fa lozikan'ny 2023 ny azo ny lozikany, fa de tsy mampaninona anazy zany ny fijalian'ny vahoaka amin'izao fotoana zao. Tena mahavalalana, tena malasa saina mihitsy hoe tena ny 2023 no mamaky azy fa tsy ny vahoaka mijaly amin'izao fotoana zao. Ka de fantatritsika amin'izay, hitatsika amin'izay fa i Andry Rajoelina mandroso any amin'ny tanjona ny eritreretiny, ny vahoaka malagasy miembotra ny tanjona tsy ny eritreretiny. De aza miteny, aza mireklame fa efi ao de hitatsika ihany ny tohiny.
na dia ho antongotra ho aza no toerana fantatra fasan-hazana diekeko Jesosy azalasalaza fa mampatra ho Jesosy eo anilana no masitrako azalasalaza fa mahoaiza moa Jesosy Azielana, azilauzanao azo ty fomaneka tsy mamalana saina iateherana afatsianao Jesosy azilauzalaza fa mampatra ho Jesosy eo anilana Asitrako, azalasalaza fa mahoaiza moa Jesosy azielana, azilauzanao azo ty fomaneka tsy mamalana saina iateherana afatsianao Jesosy tena marina zany azo laozana zay Jesosy fa tsy voatery ho marina daholo koa ny hoe zavatra teneniny eto fa mety ho diso ihany koa ary mangataka famelan-keloka sady ny amin'izany fa raha misy marina kely na kely ihany ara dia tanterao Jesosy satria mitady ny tsara sy ny soa zay ho an'ny mpiray tanindrazana aminay. Amen. Zao a tsika zany maly ny resaka hoe psikôlôziana olona ahoana no manao an'ireny zavatra efa tsy mety dia mbola forsena ihany. Efa ninina zany ny tsy niteny hoe lamody le izy lamodin'ny star. Ny zavatra io tsy vo izao io. Tsy vo izao ny vehivavy rehefa mandeha lanonana dia asoriny ny kiraro talony ao ambany latabatra ao. Na any amin'ny restaurant fotsiny ary izy dia efa asoriny io any amin'ny ambany latabatra ao. Ny lehilahy koa matetika rehefa manao an'ireny mocassin ireny rehefa misy lanonana na fivoriana lavabe dia asoriny ny mocassin-ny ao ambany latabatra ao. Phénomène de mode ve le izy ndao lazainy hoe tsy maninona ary. Fa toujours est-il là hoe entre une star et une personne qui se veut être une star, il y a une grande différence. Anjereko ny kiraro nanaovan'ny tatainy sandroany tonga dia le mety tsara. Mijery tokoa ny effectivement osa hoe sao de diso aho hoe satria ianao manko rehefa mividy kiraro zany na aty ara dia miteny le botier zany na le mpanamboatra an'le mpanao kiraro zany ho an'izay mividy sur mesure zany femain dia hoe alao mihoatra demi pointure fa rehefa le mandeha mivory na mandeha amina lanonana na mandeha restaurant dia mibotsina ny tongotra dia eo ny ilana an'le demi pointure na lehilahy io zany na vehivavy. Mesurena tsara ny tongotry ny vadinao dia rehefa manao izy dia ataony hoe mihoatra demi pointure fa tsy mihoatra 3 pointure rery olona e. Ity tena haingo diso any arivo efa hita fa tsy mety dia hoe tsisy mahita an'io e fa andao anaovako ihany ity satria ity kiraroko ity tsisy mpanana unique ity
700 € vidin'ity amin'ny Gucci na tsy haiko any amin'ny avenue Montaigne mety any 1500 ohatran'izany na tsy haiko de tsy maintsy anaovana io satria oeraoera ny mandeha aloha. Zay no maly. Iza no ahitan'io? Fa i Claudine de manomboka misehoseho manko Claudine amin'izao fotoan'izao. Asa angamba misy zavatra tsy milamy ao Ambotsimahitra na ahoana fa de manomboka mampiseho azy hoe zany numéro 1 eto amin'ny tanàna de manomboka mivoaka Claudine ary manomboka misehoseho vahoaka. Fa eo zany no nafahantsika malala hoe tena Claudine kay mifaopy. Tsy miaro an'ilay bandy kely a. Fa Claudine koa faopy le. Tena faopy la be Claudine. Raha une pointure de plus, norme ny Claudine na de efa mihoatra 3 mbola reveny fa elle veut vraiment être star. Plus star qu'une star. Que les stars. Tsisy mahita io hoe iza no hitan'io. De andro amintsika mivetikevitra entsika indray de hoe iza ny alalan'izany e. Tsisy malala io. Claudine efa misy Fleury Rakotomalala. Tant que henon'ny Fleury Rakotomalala de tsy maintsy avokany ary tsy maintsy teneniny ary vakiny Batsilana. Averiko. Tant que henon'ny Fleury Rakotomalala de tsy maintsy avokany ary tsy maintsy vakiny Batsilana. Rehefa nahenao an'iny teninao iny a, ty teninao androany ty sa moaly iny? De ho anareo zay mieritreritra aloha hoe ataoko publicité de raiso am'izay fandraisanareo azy ihany. Fa ny hafa makina Batsilana amin'ny lainga no intervention aketo. Zay publicité anareo politika rehetra any tsy ahoako, tsy problemako. Raha zay moa mahatsara azy inona ny olana? Tsy za mihitsy ny andeha hanana olana amin'izany. Misy sinona maromaro hitatsika tao amin'ny zavatra tamin'ny firenena. Andao ilay tovolahy vadin'i Claudine no resahantsika. Raha miseho vadin'i Claudine dia tsy mahamenatra ny raha miseho vadin'i Claudine ny mitokana foto-drafitra samin'ny olona. Ny raisiny ho ennemi ary ny raisiny ho fahavalo mihitsy le olona. Ary tena fahavalo, ennemi numéro 1, ny ennemi juré-any. Za rangahy ty raha ennemi juré-ako zany rangahy tsiny e. Za aloha tsy manana ennemi. Donc je ne sais pas comment je réagirai. Fa raha ny tenako manakambo ty, za manko entin'ny amiko zay indraindray, mba fantany mahafatana ny rabaniny ary tsy ataoko. Ka maiky ako andeha ataonao hitokana foto-drafitr'asany iny. De andeha hisoloky avy eo hoe anahy io. Marary be ny andohan'ny Fleury amin'izany e. Marary be mihitsy ny andohan'ny Fleury amin'izany hoe tena foto-drafitr'asan'le. Zaho tsy manana ennemi de tsy fantatro. Fa aloha atao hoe je me mets dans la peau du mari de Claudine zany de Andry Rajoelina io zany. De je vais inaugurer les travaux effectués même à 90% fini ou à 100% fini. De travestiseko fotsiny hoe ovaiko ny couleur, ovaiko orange. De za zany Fleury Rakotomalala.
iny le ao anatin'le lohany andra zany io a za fleurirako iandro rany no hoe andeha hitokana ny zava-bitany nga hery rationary mampiana zay izy ihany no miconsiderean'le olona ho ennemi jureny a ennemi numéro 1 ary tena atahorany a atahorany andro maty ny fiverenany hery rationary mampianiny zany mahatonga anazy mamela an'io sena io atahorany mody tsy miteny izy fa tena atahorany lavitra tena aloha ny negosie hoe ndaotsika saravalony mifanaraka fa fatany fa tenina hoe raha rationary mampianina ny tafaverina eo mandeha amin'izay ny akisambosambosa generaly lasa izy mitokana tsy menatra akory izy nitokanan'le PP tany Tamatavy dia ny lokony orange dia nasiany fitaovana tsaratsara la seule et unique école publique primaire vita tsara zay zany le revy eo zay ihany ny vitany nefa le olona efa navita hatrany amin'ny 150 tsisy azony atao intsony satria efa nitokanana ny sasany le izy fa vita fitokanana tamin'izany andro ary le tompony ara tsy nitokana akory fa tonga dia skafe tsy nitokana akory le tompon'le projet firy ny firamina ny recruteny tsy nitokana izy lasa le ry nitokana amin'ny projet an'io tena mba kozy raha anao kozy panjeritreretiko pira noho ny rafilako ve raha ohatra misy rafila sanatria dia zany andeha hiparady hitokana ny zavatra nataony lahy fa efa tena tsisy le zavatra vitan'le ry dia alao lasa mivary lafo mandeha makany amin'ny terrain ny adva kita hoe any an-trano ny adva no misakafo zany ny ataon'le ry ny tokanana atsy asa vitany hery rajonary mampiana any moa le ratsiraka dia miteny mihitsy hoe le pipeline nanamboariny andry rajelo hoatray anky vare efa mivaralila dolo zany rahalahy tsisy ninona vita tsy maintsy miforcena natao tamin'ity novambra ity irova io satria tsisy ninona vitan'le ry ny feti-pirenena na empiry tsisy ninona vitan'le ry kay le izy tsy le rirery ny tompon'le aretina hoe misolokiloky projet an'olona averiko ay c'est vraiment deux familles le izy c'est une marque déposée familiale siko meny vaovao nareo dia anjaranareo mieritreritra hoe tamin'ny datiny oviany zany dia asiako miheny ao anankiray nareo daty mivoamoaly na androany akory dia samy mifampilaza tsika hoe hoase tanja be zany dia elle ose mentir publiquement comme ça satria le izy hoe tsisy mahalala an'izany moaly hoe izy ame hitan'io dia androany hoe tsisy malala eno IRT mbola resaka mikasika izay fanatsarana ny fahasalaman'ny vehivavy izay hatrany dia isan'ireo sampana hita eto maternité bevelantanana ihany koa ny centre vonjy izay mandray antanana ireo ankizy miara-ny herisetra ranofo mivolona eto amin'ity fitoerana ity avokoa ny mpitsabo ny mpitandro ny filaminana mandray ny fitoriana ary ireo fa mandray antanana ny famerenana ireo zaza eny anivon'ny fiarahamonina na ny accompagnateur psychologique. Ny taona 2024 no notokanana ny centre vonjy eto bevelantanana izay tetikasa iarahana amin'ny UNICEF ary mbola oviana kely hoe azafady toko andraso hoe ohatrany marenindrenina
setra ranofo. Mivondrona eto amin'ity fitoerana ity avokoa ny mpitsabo, ny mpitandro ny filaminana mandray ny fitoriana ary ireo famandray an-tanana ny famerenana ireo zaza eny anivon'ny fiarahamonina na ny accompagnateur psychologique. Ny taona 2024 no notokanana ny centre Vonjy eto Bevelantanana izay tetikasa iarahana amin'ny UNICEF ary mbola finiavana manokana ny vadin'ny filoham-pirenena no nametrahana azy. Ovianao hoe tamin'ny taona 2024 ary initiativen'ny partenaire financier niaraka tamin'ny satria rehefa misy ohatran'io mako dia mivadin'ny filoham-pirenena no marainina amin'ny zavatra momba ny projet momba ny reny sy ny zanaka ary ny tokantrano. Nanoana rahabolan'izany ny UNICEF. Oreo averiky ihany mba ahafahanareo maheno tsara. Tena sary le madama ve nanao an'izany fa tena sary. Tena teneniko anareo tena c'est deux familles izy, c'est pas seulement le jeune homme, mais c'est le couple. Ils vivent dans le mensonge, les deux. Ils n'hésitent pas à mentir. Ils n'hésitent pas à spoiler sans vergogne. Tena zany tena hoe sans scrupule. Le ray indray zany lasa tena tonga dia makary amin'le satria Andry zany tena tsy mirevy an-dajao mihitsy. Dia mazava ho azy koa zany miala koa zany tena tsy mirevy amin'ny voangy mihitsy. Kanefa tsy mamenatra miala misapproprier ny zavatra vita amin'ny voangy à mettre pour son compte. Tsy mamenatra ny Andry koa no mahavita zavatra. Maka zavatra hoe vitan'ny Rajonary Mampianina, il prend pour lui. Hoe zany navitany io. C'est honteux, hein? Tena cause zany. Zaho aho tena marina. Zaho tsy filoham-pirenena, zaho tsy minisitra. Ianao ve adivahako anao dia namindrana ianao andeha hitokana an'le école nataonao na za zao vavolombelona zany. Tena vavolombelona zany ary reto. À force de parler là, ça me revient. Teneniko aminareo ary mbola averiko aminareo. Ny gare routière ny Majunga, ny gare routière ny Diego dia nomena ny vady Maimaimpona niaraka tamin'ny orinasa Jovena ho an'ny commune urbaine Majunga sy commune urbaine ny Diego. Mbola velona any Hoseni, mbola velona any dokotera Nirina ny Majunga. Dia anontaniho azy hoe ohatrinona ny lanin'ny Fleury Kotomalala mivady tao Diego sy tany Majunga. Tsisy nidira fanjakanana ny rarara le gare routière tany Diego. Mbola ny commune urbaine ny Diego nanome tany efa saika tsy mendra laha tamin'izany fa nanao forcine dia azo. Satria nidina an-dalambe ny olona dia azo le tany. Tsisy nidira amin'ny fanjakana ilay satria hitany Andry Rajoelina le fitokanana tany Tamatavy fa succès be. Vahoaka maromaro nifaly tamin'ilay izy. Tonga tany mihitsy ny premier ministre Vital tsy nanaiky Andry Rajoelina raha tsy izy nitokana le tany Diego. Nefa za amin'io opposition politique numéro 1. Azonareo zany. Izaho indray ny voatery tsara tena tsy nakany. Izaho indray voatery tsara tena tsy nakany. Lasa dala mihitsy Jovena tamin'izay. Comment on va faire? Ah non, moi je m'en fous. J'y vais pas. Il nous a donné quoi? Même pas, il n'a même pas subventionné. C'est-à-dire on ne paye pas les taxes. On a consommé combien de tonnes de ciment ici, moi? Ina mba nataon'le riz? Tsisy. Fa ny hoe tonga amin'ny fitokanana diny izy tonga mandeha jet privé dia miblingiblingy tao comme si c'était à lui le projet.
Tsy tout à fait normal raha mbola ohatr'izany ny amin'izao. Averiko any, eno tsara toko zavatra tsy an'le ry. Tsy any Claudine, milingilingy Claudine hoe anazy. Mbola resaka mikasika izay fanatsarana ny fahasalaman'ny vehivavy izay hatrany dia isan'ireo sampana hita eto maternité Bevelantanana ihany koa ny centre Vonjy izay mandray antanana ireo ankizy niaran'ny herisetra ranofo. Mivolona eto amin'ity ivitoerana ity avokoa ny mpitsabo, ny mpitandro ny filaminana mandray ny fitoriana ary ireo fa mandray antanana ny famerenana ireo zaza eny anivon'ny fiarahamonina na ny accompagnateur psychologique. Ny taona 2024 no notokanana ny centre Vonjy eto Bevelantanana izay tetikasa iarahana amin'ny UNICEF ary mbola finiavana manokana ny vadin'ny filoham-pirenena no nametrahana azy. Ho an'ity taona 2024 ity dia efa nahatratra 7.900 ireo tranga fanolanana tonga teto ary zaza tsy ampy taona ny ankamaroan'izy ireo. Tsy ny vehivavy ihany anefa no raisiny eto fa efa misy ihany koa ny lehilahy ka tamin'ity taona ity ohatra dia efa nahatratra 1.10 izy ireo. Amin'ny ankapobeny, ny mponina eto Antananarivo sy ny manodidina sy ny eny amin'ny avaradrano ary atsimondrano no tena manatona ity sampana ity. Ny fampiasan'ny olona amin'ny centre Vonjy raha ny eto Antananarivo izany dia zany fa manomboka fantatry ny olona ny fisian'ny centre Vonjy, fantatra ny manodidina, fantatry ny any. Eto izany mariako tsara. Tsy le hoe fampiasana an'le centre Vonjy ny olana. Fa ity tenin'ny ramatoa Claudine ity ny olana dia no iara. Ianareo ray aman-dreny, ianareo zanaka. Tonga soa ampitiavana no iara-bako antsika rehetra, ianareo ray aman-dreny, ianareo zanaka. Tonga soa eto amin'ny centre spécialisé na ity ivitoerana miady amin'ny herisetra eto Mahamasina ity. Tsy tononona mihitsy zany ny anarany eo aloha zany hoe centre Vonjy. Fa novaina hoe centre spécialisé. Dia ianao zany raha mijery an'le ramatoa ianao miteny. Dia ohatran'ny Hortense manao tsinjery. Fa toy ny tamin'ny taona lasa dia nisy zavatra nikasa, kanjo kosa tsy nipasy, dia taraiky teo ny vatsy. Tsy trehana olona hoe ino izy teo naturel ao anatin'le zavatra fa hita mihitsy fihetsarambelatsy tanteraka satria mavesatra ao anatin'ny atiny hoe ty zavatra zay teko ity tsy anahy fa an'olona. Miangavy anareo mba hijery an'ity alefako ity dia ho hitanareo tena marina ny tenin'i Monsieur Fleury. Tena tsisy tena hoe tre fa dia tonga dia hitanao tena metsara velatsy marina ty ramatoa ty. Tena metsara velatsy ozy ianao, tena hita an'izay ianao, tena mba miangavy ianao mba hijery an'le izy tompoko. Dahoala. Ampitiavana no iara-bako antsika rehetra, ianareo ray aman-dreny, ianareo zanaka. Tonga soa eto amin'ny centre spécialisé na ity ivitoerana miady amin'ny herisetra eto Mahamasina ity. Herintaona lasa tokoa izao no najoro ity ivitoerana ity. Ahoana? Ahoana ozy? Izy zany eo sady miteny hoe centre Vonjy a? Ahoana ozy? Ity ivitoerana miady amin'ny herisetra eto Mahamasina ity. Ianareo zanaka. Tonga soa eto amin'ny centre spécialisé na ity ivitoerana miady amin'ny herisetra eto Mahamasina ity. Herintaona lasa tokoa izao no najoro ity ivitoerana ity. Eto amin'ny centre spécialisé na ity ivitoerana miady amin'ny herisetra eto Mahamasina ity. Herintaona lasa tokoa izao no najoro ity ivitoerana ity. Na ity ivitoerana miady amin'ny herisetra eto Mahamasina ity. Herintaona lasa tokoa izao no najoro ity ivitoerana ity. Eto Mahamasina ity. Herintaona lasa tokoa izao no najoro ity ivitoerana ity. Herintaona lasa tokoa izao no najoro ity ivitoerana ity. Zay natao hoe mensonge public ary vaoaka malagasy. Dia jerenao tokoa le mpanoa dia novaina. Novaina lasa fity centre spécialisé dans la lutte tena zany tena hoe tena tonga dia asory any raha io.
Aza atao vonjy fa tonga dia atao hoe fity. Mensonge public flagrant. Raha tsy hainao le Claudine dia manontania ny rehetrarehetra ao ambadika ao fa fantatrao Claudine. Ka tsy ohatran'io koa mifanoratra amin'le Claudine. CLAUD''N. Satria Claude zany tsy maintsy inona foana hono ka rehefa mihoatra 3 pointure raha le kiraro zafady teoko dia tsy maintsy inona izy. Novainy Claudine ny projetn'ny olona lazainy Claudine fa ny Claudine. Enjana be Claudine. Herintaona lasa tokoa izao no najoro ity ivon-toerana ity, Merisetra eto Mahamasina ity. Herintaona lasa tokoa izao no najoro ity ivon-toerana ity, natao iarovana ireo ianjandiny herisetra eo anivon'ny fiarahamonina samihafa eny. Ity ivon-toerana ity dia mandray am-pitiavana, miaino ary manampy amin'ny torohevitra sy fanohanana ara-psikolojika, ny fanohanana ara-medikaly ireo rehetra manana olana eny amin'ny fiarahamonina. Dia ny tena miainaka. Tena marina. Samy nahitsika teo hoe 2015 dia efa nanao sininy olona ino ity fa tsy hamenatra azy koa manko aoriana kely ny teny hoe tia koa mbola projet ko ity ndahoary ianao-tsika. Toerany porofon'izany nandritra ny roa taona voalohany nitondran'ny filora-jondarimampianina CHRD2 miisa 12 no voapetraka niaraka tamin'ny mpitsabo mpanampy miisa 720 sy 300. Roa taona ozy izy CHRD2 firy izy teo fa reo olazain'le rio anazy daholo tonga dia efa mampitandrina jery. Antoka iray lehibe eo amin'ny fampandrosoan'ny firenena ny fahasalamam-bahoaka ary tsy misy firenena mandroso raha toa ka latsa-danja ny tontolon'ny fahasalamana ao aminy. Mananika ny faha-efataonany izao ny fitondrana ra-jondarimampianina. Niezaka hatrany nametraka izany fahasalamam-bahoaka izany teo amin'ny toerany porofon'izany nandritra ny roa taona voalohany nitondran'ny filora-jondarimampianina CHRD2 miisa 12 no voapetraka niaraka tamin'ny Allo zay fa manjary eritreretra mindralao hoe manao publicité n'olona eo raha anao an'izany hoe tokony mametraka kely nareo aty ry ngara-jondarimampianina tokony mametraha kely ho an'le tuliary zay fa tsy forcé mandeha fanontony satria tatrako le lainga dia tsy maintsy alefako le izy. Za tsy maintsy misy dossier misoutenir ny zavatra teneniko zay vao miteny. Ka io izy io flagrant mensonge public. Jereo tena mengavy anareo mba jereo io le teniny izy teo i Claudine io dia anjara anareo mieritreritra hoe tena il manque énormément de sincérité dans son intervention. Vous regardez bien ses yeux, les traits de son visage. Ary un moment tsy izao mifanoratra an'le Claudine ka CLAUD izy efa malagasy CLOD''N. Zay angambany. Ny amin'ny resaka sud dia resaka an'io foana isan'andro san'andro ny any atsimo misy précision kely ataoko atsika rehetra. Marina fa misy le confinement tompoko fa ny zavatra tena urgent zany dia ny alao resaka hoe sakafo amin'ny boaty satria tena mila revigorena amin'ny resaka sy vitamine, mila revigorena aingana ireo zanakitsika ireo fa tena mampalahelo tokoa. Tsy haiko na ho bloquen'ny Facebook raha moka ny reportage natao tany
Enfin, je vais prendre le risque. Fa je vous dis tena mampalahelo. Zana misotro kafe ohatran'io ara mahita tory foana. Fa quand j'ai évalué le risque que Taliquet prenne, tena hoe amantsy anareo tena marina tsika fa miezaka amin'le projet aty, miezaka amin'ny combat io tsika. Fa zay ry atao. Allez, gros bisous daholo tsika rehetra. Samy mitahin'Andriamanitra dia nao fanao veloma e. Mandrapiana. Lasa crisi in fiainana andany, fitiavana manja dia lasa tomany. Ny mpivady dia indray mampiravy, ny misipa dia lasa mitravy, zay tavaraka lasa misarake. Fitiavana lasa mamono. Sciolito mani le gie falasana, alle ungite un fate ne passana. Ity dia atolotra antsika menakavy, atoloko antsika rehetra. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Ooh, stand by me. Hey, yes, stand by me. Stand by me. Stand by me. In the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea. I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Stand by me. Yeah. Stand by me. Stand by me. Stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Stand by me. Stand by me. Stand by me. Stand by me. So darling,
Stand by me, stand by me, stand by me, stand by me.